Tao anatin'ny 5 taona farany tsy dia tsara ny vokatra ho an'ny trampiantoana hazo raha fehezina dia izay no tatitra izay nataon'ny tale jeneraly nyity orinasa ity androany teny lazaina nandritra ny fanolorana mari-pakasitrahana sy mari-boninahitra ireo mpiasa. Niakatra 270 ny volanitra hatramin'ny trampiantoana aro tao anatin'ny 5 taona nisian'ny krizay teto amin'ny firenena. 70 kosa ny fiakarana teo amin'ny vokatra raha ny fanazavana no meny tale jeneraly ny orinasa nandritra ny lanonana fanolorana mari-pakasitrahana sy mari-boninahitra ho an'ireo mpiasa notanterahana androany maraina teny lazaina teny. Hotohizana ireo vokatra tsara azo ho an'ny taona manaraka ho ihany ny talehan'ny orinasa. Ny fantatrareo dia voalohany eto Madagasikara satria eo amin'ny 5 isan-jato eo ny antsoina hoe part de marché an'izany trampiantoana izany. Na izany aza nefa dia metraka hatrany izay ny fanavaozana satria nametraka ny business plan andrafitrasa tamin'ny taona 2010 izahay na ahafahana mitsinjara hoe inona avy moa nitetika atao ahafahana manatrika ny fifaninanana efa mihamafy ka mizany tetika izany dia voatsangana ny orinasa antsoina hoe Arimondony izay sampany aro voatsangana ihany koa ny sampana antsoina hoe Avi ary raha milesaka fotsiny amin'izany tetika azy zany tsika dia nodivety ny ranon-natsakaina satria tao anatin'ny 7 taona izay dia niakatra araka ny tenen'Andriamatoa minisitra teo niakatra 270 isan-jato ny chiffre d'affaires ary raha ny résultat kosa na ny vokatra dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 90 isan-jato izany tao anatin'ny 7 taona satria raha 3,3 miliara izany tamin'ny taona 2010 dia efa hatratrany amin'ny 4,5 miliara rany ho any amin'ity taona 2012 ity. Tsy teny fehiteny zany ny hoe voalohany trampiantoana aro kanefa sanatria tsy dia raha vady mahay mandihy izahay fa aloha niezaka ataonay anakaiky kokoa foana anareo mpanjifa no vavolombelona banga dia hiaraka foana tsika ary ekane mba ho zavatra tsara ary ianareo dia tokony hanatona lalandava ny maso ivoan'ny aro satria ao anatin'ny fampidiniana no ahitana hoe inona no etaentanareo. Ampiasa mahafatra-po misy 720 ary no notolorina ireo mari-pakasitrahana sy mari-boninahitra ireo androany. Taorian'izay dia nisy ny nofokena amin'ny tampihavanana ny arahana rehetra mba ho fanamafisana ny firaisan-kinina ny fianakaviam-ben'ny trampiantoana aro.